raha resaka kolikoly eto Madagasikara no resahana dia nanomboka tany amin'ny fahampanjaka no nisiany kolikoly ary na dia efa nitsangana aza ny Bianco tany amin'ny taona 2010 tany hoany dia tsy mbola fonkotra tanteraka izany kolikoly zany. Ny IPC na ny Corruption Perception Index na koa indice de perception de la corruption amin'ny teny malagasy fanondroam-pahalalana momba ny kolikoly izay noforonina tamin'ny taona 2019 fikambanana iray tsy miankina miompana tanteraka amin'ny ady amin'ny kolikoly. Ny sekretera ny fikambanana ity dia ao Berlin ao Allemagne no misy azy. Araka ny vokatra navoaka ny Transparency International tamin'ny taona 2012 dia nanambara ny CPI fa ny laharana misy any Madagasikara dia ao amin'ny laharana fa 420 amin'ny 100 ary ny laharana misy azy maneran-tany kosa indray dia ao amin'ny laharana fa 720 amin'ny 100 raha amin'ny firenena 20 amin'ny 100. Fanondralana bois de rose, fanodikodinana volam-panjakana, famotiana volam-bahoaka, fanararaotana orinasa, bola rajona vomaheno izany anarana izany sika dia matadidy avy hatrany ny filoha teo aloha Hery Rajonary Mampianina. Claudine Razay Mamonjy, Aspirenena Rasolo Mampionina, Edy Maminirina, asantsona ihany koa hoe Edy Bois de Rose. Ireo olona ireo dia efa na hiditra ponja daholo amin'izao fotoana izao. Vola mitantina 520 miliarda ariary io no tambiny nateraky ny mpandraharahara toekarena mbola rajona teo anelanela ny taona 2012 ka hatramin'ny taona 2012. Nanodikodina manararaotra ihany koa izy ty miaraka amin'ireo orinasa tafaray, Mastra ary Transit Multiservice Transfert, orinasa Elis Import, Ariane Import, Compagnie Steph Import, Compagnie Zetsasama, eo ihany koa Compagnie Ninem, tranombarotra Mahasoa Salut, Dago Salut, Compagnie Madagascar Impex. Ny fisolokiana dia miompana amina kontenera miisa 2,707. Tsara mariana ihany koa fa ny vokatra ny fanamariana dia nahitana fanamafisana ihany koa ny mikasika ny fanafarana entana avy any Malaisie, Pakistan, avy any Emirat Arabe na iarahana amin'ireo sinoa ireo ihany koa ary tsara ho tsindrina kely ihany koa fa dia voaroiroy miaraka ao anatin'izany afera maloto zany ny rainy ny rahalany mbola rajaona. Nosamborina tao Antsahabe tamin'ny taona 2012 nosamborina ireo police anti-gang ny police pirenena i mbola rajaona tamin'ny volana février taona 2012 ary nahiditra aponja ao Tsiafa. Ny fonja dia fanameloana. Ny olona voafonja dia ireo olona voaenjika ary nahavita eloka bevava. Olona faizina no ao anatin'ny fonja. Raha mikasika ny bola rajaona manokana dia tsy mitovy amin'ireo olona voafonja maro isan-karazana izy satria dia izy ny tompo tanàna. Izy afaka mapiditra sakafo, manafatra sakafo avy any ivelany, manafatra izay tiany atao, afaka manafatra sy mapiditra vehivavy ihany koa ao anatin'izany fonja Tsiafa zany ary tsy miaraka matorina miara-mandry amin'ireo fonja amin'ireo olona voafonja maro samihafa fa dia ao amin'ny bureau-ny lehiben'ny fonja no toerana misy ny mbola rajaona. Nosafidina manokana ve ireto olona reto ho apiditra amponja sa ve tena noho ny kolikoly avolenta zay vitan'izy ireo satria raha mandinika isika eo Madagasikara dia mifankafantatra daholo ireo olona mpanao kolikoly rehetra nefa nahoana moa ireo mpanao kolikoly tany amin'ny taona 1972 tany amin'ny taona 2002 sy nisy nahiditra amponja. Nahoana no Claudine Razay Mamonjy, nahoana no mbola rajaona, nahoana no Edy Bois de Rose sy ny namany misy antony ve ny ambadika izany rehetra zany sa ve manelingelina ireo tompony kolikoly avolenta izay aty ivelany dia lao aloha makamaka aina ao anatin'ny fonjana Tanimora, ao anatin'ny fonjany Tsiafa. Hoaranao tsy ho ela
eto amin'ny info éveil eto amin'ny kanto info mikasika izany kolikoly avy lenta mbola rajaona